fitoroana kolikoly larana faharoa aorianany vondrom-bahoaka paritra ny fitsarana eto Madagasikara araka ny tatitry ny Bianco taona 2024 tetona pisin'le raha iny tetona nanamborin-dralanazy mbola azo hitarafana izany ilay raharaha fitsaram-bahoaka tany lalazanambony ny volana mety 2024 tafiditra anatina totataratasynady ny solombavam-bahoaka ny Vohibata. Io solombavam-bahoaka anankiray io zany no nanome baiko azy ireo mba hanaovana an'ity heloka ity. Tantsa 720 no tanàna Vonjimaika any Amponja. Tsy voatohitohina ny solombavam-bahoaka na dia namoahana taratasy fampisamborana azy. Tsy azo samborina ny solombavam-bahoaka amin'ny session izay ataony. Mampiahiahy ny fampiasana vora miendrika kolikoly ao anatin'ny raharaha. Nanotina vola tao izy député. Tsy zavatra marina na iray ary zao zavatra zao. Fanadiadiana no toto-saina nandritra ny 7 volana mba hampazava ireo teboka mampiahiahy amin'ny fisiana kolikoly sy fanarana atao pahefana ao anatin'ny raharaha-pitsarana. Faritra Matsiatra Ambony, distrikan'ny Vohibato, commune ambanivohitra Soindrana, Fokotany, Lalazanambony. tetona pisin'le raha iny tetona nanamborin-dralanazy. Teto amin'ity toerana ity no nitrangan'ilay fitsaram-bahoaka namozana ain'olona 3 mpanao vato ny aliny 17 mety 2024 notondroina fa mpangalatr-olona izy ireo. Iray amin'ireo vavolombelona nanatry maso Irandria Malala Wilson sy Fokotany ao Lalazanambony. Avy eto aho efa fokon'olo betsaka be mihitsy zany teto amin'ity sisiny ity ato ary amin'ny alohan'ny tomobile ary dia tato afaran'ny tomobile. Ny Irindozany sy Fokotany efa nokasain'ny fokon'olona ovonona ihany koa izy raha nisakana ny fitsaram-bahoaka. Oka zao lamy ataosika zany hoy andao aferitsika tata-drasy amin'ilay tanàna reo zany. Andao aferitsika tata-drasy ho aty dia zao harohy ianareo. Ay ny carte mobile ho zany harohy ianareo fa ny chauffeur ho sy harohy. Fa nefa da harohy dia neto moa izy zany marina zay. Ty. Dia ho amin'izay ilay fokon'olo ka raha votsa zany ty raha votona zany ty fa rasa vonoana. Io roseho aloha. Iaho zany zay. Io roseho aloha, io vonoa aloha na prez io. Mifanila amin'ny Lalazanambony ny Fokotany Antatadratsy, commune Andoharanomaitso ao amin'ny distrikan'i Santra. Anisan'ireo Fokotany nitrangany fisamborana fahobe sy sarika mpandrina taorian'ilay zavanitranga. Misy kokony ty tsanana ty sika sabata fiditsy agnatin'ny zaoko iny ry lifana. Dia saba nisy nilefa ny olo teto satria fety ny lakilasy ty veto tetiko. Zany lefa vita ny fety dia misotro. Ny mamo ave hay amonzy koa. Dia matory andragno ny olo akamaroany olo zay olo mipika moa zany ny firesatsika azy. Mipika ny toaka andragno agny ro voasamy. Ny 20 mety 2024 nanao tatitra momba ny zavanitranga nisy Fokotany lefitra ao Lalazanambony araka ity taratasy nampandalovana tany amin'ny lefitry ny be ny tanàna ny Soindrana ity. Fokotany 3 voatondra ao anatin'ny tatitra fanandray anjara tamin'ny fitsaram-bahoaka dia ny Fokotany Lalazanambony ao amin'ny commune Soindrana, Fokotany Ranomaitso sy Somanakova samy ao amin'ny commune Andoharanomaitso. Araka ny tatitra tsy anisan'ireo Fokotany nandray anjara tamin'ny fitsaram-bahoaka ny tao Antatadratsy izay samborana Tatsa miisa 30. Septambra 2024 efa bolana taty aorian'ny zavanitranga. Mangina ny tanàna. Tsy misy afa-tsy zazam-behivavy be antitra ary raim-pianakaviana isaina amin'ny ratsan-tanana. Izy no Randevo Marcel 7 taona ray aman-dreny eto Antatadratsy. Saika zanany sy zafiny avokoa ireo olona 30 nareo fompitandro filaminana teto an-tanàna. Eto ny sa misy olo hafa fa zafiko aby sy zanako misy eto. Amin'izay 30 zay zany tena zafokely. Zafiko aby zao sy zanako. Azoko nanganatagana mihitsy zany. Dia eto amin'ny bebe eto ino moa raha hoaniny mbotsy ireo moa. Miandry fitsarana ny amponja ny akamaroan'ny vatan-dehilahy. Miady rery amin'ny familomantena ny vady aman-janak'izy ireo. Voatery nohadiana alohan'ny fotoana ny mangahazo fa tsy misy nohanina. Nohadiana aloha ihany koa ny vomanga tamin'ity taon'ity ho andry Ravita Helena.
sady sakafo ny ankohonana no hanaterana ho an'ny vadiny izay any am-ponja. Moa ta hitana mahazo olona io zao mba raha hira hitanay menakady samy hinam-bary agnainy atoana hariva fa tahiby zo hiandro hoaninay. Fa satria sa misy ny vatra satria ny olona namako mitadia raha hoanina migiatra agnapozy. Faly sahirana kosa ny renin'ny pela. Afaka BEPC Soamatsary pela nefa mbola voahazo na ny am-ponja. Natairiny chef io izy nanao fagnadinana. Dia sy vita ny fagnadinana tena potiny agny satria agnainy nanao fagatana satria ny kaen'ny Fernand teny anarany lesiny. Naterina tany am-ponja zany. Tena nianatra lesiny izy dia mba sao tarogna fitahiran-Andriamanitra anazy moa zany dia sidraha nanao BPCM zay izy dia afaka. Tokony amin'ny fianarana amin'ny seconda zany zao. Tena zay misy roatiny anoran'ny taratasy tagny. Izy fomba tena ny fianarana. Anarana mitovy ho ny reniny no nahatonga ny pela ho voaroiroy. Natoavina mahitraitra hipedriana pela. Zay no agnarana. Pela koa nefa ny anaran'ilay olona leo nanao kokatetika. Nanamafy ny fanazavana io ihany koa ny sefy fokotany ao lalazana ambony. Ipela tenany koka sy hita. Ipela tenany koka zany sy hita fa raha sy ny koka ny ipela io sy nisy zany zay zavatra zay. Sy hita mihitsy ka ipela koa nagnarany zebany zay. Dia zay no hi koa sao dia hataon'ny zareo koa ipelany koka ty pela mpianatra ty. Satria agnarana mitovy. Ny 9 Jona 2022 nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety teo Fianaratsoa momba ny fivoaran'ny raharaha nitony mpampanolalana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Fianaratsoa. 7 moa zany no voasambotra tamin'ny fotoana io rehefa tonga teto fitsarana izy dia 2 no nienjenay zany hoe 5 tsy nienjena fanajanona ary 7 zany nahiditra ponja Vonjomaika. Voatonona tao anatin'ny fanadihadiana ny anaran'Andriamatora Andrianatoavina Jean Martin solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny distrikan'ny Vohibato. Ny 570 isan-jaton'ireo olona izay nampidirina Ponjamaly dia niteny fa io solombavam-bahoaka anankiray io zany no nanome baiko azy ireo mba hanaovana an'ity heloka ity. Ilay solombavam-bahoaka koa moa zany izy tompon-tena ohatra nefa nanazava ihany mikasika ny raha io izay tsy mifanalavitra amin'ny tenin'ilay olona izay voapanga nitazona azy dia ny eto amin'ny fampanoavana moa zany dia efa nanao ny asany satria rehefa natao ny réquisitoire introductif na ny taratasy izay mandefa ny olona rehetra izay enjen'ny fampanoavana ho tsaraina dia efa nampidirinao ny anarany io solombavam-bahoaka izay lazainy zareo saingy tsy amin'ny maha solombavam-bahoaka azy moa fa ny anarany ny voalaza ato ary izy dia voapanga tamin'izany fotoana izany fa ho nanao fanaotam-pahefana sy naka ny ray petsapetsa amin'ny andrianandrasan'Andry Resara sy ny namany tamin'ny fanaovana ny von'olona narana barbarie zany hoe fihetsika tena saripady tamin'ny famonoana olona io. Ny azonay teneny ato amin'ny fampanoavana zany dia ny fitsarana eto Fianaratsoa fa nanao ny asany nanenjika izay zany atao anatin'ny réquisitoire introductif aloha satria nitononony zareo izy. Manamafy zany ary mamatotra ny andraikitry ny solombavam-bahoaka ny tatitra atsoratra nataon'ny sifokotany lefitra ao lalazana ambony tamin'ny 20 May 2022. Voamarina teo anivon'ny fitsarana fisian'io taratasy io. Mirakitra ny baiko nomeny solombavam-bahoaka izay mivaky toy izao. Vono io faty dia manaova fitanana tsoratra ianareo fa aho handefa polisy na zandary zao alan'izao na maraina. Nanazava momba io baiko nomeny io solombavam-bahoaka Andrianatoavina Jean Martin raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tao Fianaratsoa ny 30 May 2022. Nanenjika ny mpiasenandray reo zalahy victime reo maty telahy evatagny tagnatin'ny 4 dia nikoka le olona io le nikoka le olona mpiasena dia avy hatragny dia nivory fokon'olona dia avy hatragny ka légitime défense ka eo ambody ampiedina dia nisitaka kely ny président fokotany nilaza tampoka amin'ny telefôna dia amo azo foana ny telefôna dia hoe inona aeto miady agna izao fa tena ifamono angamby ty dia amo nanome ordre hoe raha ohatra ka marina zavatra ataonareo miady agnareo légitime défense ty miaro ny tenanareo nareo miaro fanananareo nareo dia tarofy. Izy kosa no razafy mahatratra Noela zanaka vavy tokany iray tamin'ireo namoniny ainy
nandritra ny fitsaram-bahoaka. Naniraka olona député namangy an'ilay olona anankiroa satria telo moa zany maty taminy dia naniraka olona izy namangy an'ilay olona anankiroa dia nanatitra valopin-tany hoy zaho izay tsy nifangina fa ilay olona ilay chauffeur dia ilay anankiray tompo-tanàna tany. Araka ny fanazavany dia efa nampanatsoa ny fitsarana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara vao tao Vohibatu saingy tsy nipoitra. Hatramin'izao izy mbola tsy heninay hoe efa niseho tany amin'ny fitsarana ve sa hoe mbola tsy niseho. Efa nandefa convocation indroa zareo dia tsisy valiny dia lasa namoaka niny fanambovana iny amin'izay zareo dia délai 45 jours dia hatramin'izao mbola tsisy toya zany ohatrany efa tapitra ilay 45 jours fa mbola tsisy toyany dia miakina amin'ny gendarme ozy izy na polisy mantsy ny tao fitsarana zany. Niverina ny resaka momba io fiantsoany fitsarana azy io tamin'ny mpanao gazety tao Fianaratsoa ny solombavam-bahoaka ny Vohibatu ny 12 Aogositra 2022 ka toy izao ny fanazavany. Nahazo fiantsoana ve ianao avy any amin'ny fitsarana tompoko fa mbola hatramin'izao mbola tsy nahazo ary hoe misy satria nitaoko sadony rehetra ny fitsarana mbola tsy niantso ahy any afaka miteny afaka manazava fa tsy avy hatrany dia arasiana fotsiny zao lotoana ny lohan'ny olo lotoana ny tenako sy ny sisa azo atsoina aho azo ireo no malala daholo mpitsara reo afaka amin'ny telefona dia avy aho. Ny 12 Aogositra 2022 no nilaza ny solombavam-bahoaka fa tsy mbola nahazo taratasy fiantsoana avy amin'ny fitsarana. Araka ny fanadihadiana nefa dia ny 7 Aogositra 2022 no efa namoaka ilay antsoina hoe délégation judiciaire ny zoky olona mpitsaram-panao famotorana ao Fianaratsoa mba hikarohana ny solombavam-bahoaka ny Vohibatu mandritra ny fepotona 27 andro hanaovana fanadihadiana. Raha ny fanazavana azo dia tsy narahana fanatanterahana ilay délégation judiciaire. Samy nilaza ny teo anivon'ny zandary sy ny polisy any Fianaratsoa raha nanontaniana fa ny préfet ny tompon'andraikitra voalohany manome baiko hanatanterahana izany. Toy izao ny valitenin'ny préfet raha natsoana telefônina. Fahitako azy tsisy utilité mihitsy ny application an'iny fa iny didim-pitsarana zany tsy raha ohatra zany hoe misy difficulté ny application dia zay ngamba vao mila hoe intervention na OMC le izy. Hatreto zany tokony mety ao amin'ny fitsarana mahalala hoe efa vita tokoa ve le mpakanambavany azy sa tsy vita fa député aloha efa niteny tamin'ny radio mihitsy hitako hoe tsy za tsy olona mandositra na miafina ozy fa bon manatona fitsarana amin'ny fotoana mapety azy ozy izay ny aparana. 12 Aogositra 2022 raha ivolana sy tapany taoriana fanambarana voalohany nanazavana ny baiko nomeny dia namoaka fanazavana vaovao indray ny solombavam-bahoaka ny Vohibatu ary nilaza fa tsy misy idiran'ny baiko nomeny tao anatin'ilay vonon'olona. Dia averiko indray mandeha fa ny teny lazaiko amin'ny profo tonga amin'ny teny zany ny teny nataoko zay natao ny huissier ny confirmeko tamin'ny ano manjery hoe raha tena miady ikareo amin'izao fotoana izao dia arovo ny tenanareo sy ny ainareo sy ny fanananareo ary mbola raha vao tonga teny ilay président Fokotany sy ny adjoiny efa maty le olo reo victime reo. Zany hoe tsy niatra koa fiasaina zany ny teniko efa maty talohan'ny risahanay président Fokotany sy ny adjoiny ny olona zay victime tany lalazambony. Nanamafy an'io fanazavana io ihany koa ny fijoroana vavolombelona nataony sy Fokotany ao lalazanambony nandritra ny fiaonana taminy. Efa avetra zany agnahy tsy tafita akory ny le hafasa tamin'ny député fa efa nivonona fokon'olo taloha zany le raha tonga eto zany adjoint efa maty zay moa zany tsy agnareo lahy niaraka nety zay zany fa tsy any niantso fa ny adjoint piasy nitondra telefôna. Raha apetraka fa tena tsy misy nidiran'ny baiko nomeny solombavam-bahoaka ny nahatonga ny famonoan'olona. Nahoana ny tao fanohitra amin'izany ny fihetsika asehon'ny solombavam-bahoaka any ambadika. Manamarina izany ny oronan-peo iray avy amin'ny loharanom-baovao misafidy tsy aseho atao anatin'ny fanadihadiana. Feon-dramatono elahy
zanak'ilay mpanao vatonamony ainy sy mpiara-miasa iray iraka avy amin'ny solombavambaoaka ny Vohibato no eno tao anatin'ny roanam-peo. Raisabola bitetina 100 tapitrisa iray mbilanja na 20 tapitrisa ariary handaminana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana no voarakotra ao anatin'ny roanam-peo. Raha fa samy ireo zay ny proposeny tagny mety zavatra mitombona zay mahatao zay zavatra zay fa manahira an'izay zavatra zay manina raha zarana roa zay dia ny sasany aleo korotagnindreo agny dia zay fanokosegna andreo dia ny sasany tonga dia alainao manoko anaty resaka 100 millions zay moko reo dia zay nandraisako anazy satria raha miresaka an'izany reo agny efa plus ou moins akiany zany agny fa ny problème fotsy dia hoe ahoana ny diviser parena an'ity zavatra ty dia zay ny mahatonga na tonga dia misy sokevitra hoe raha ohatra ka mety zay zany ny zavatra misy agny tonga dia batahoraka tonga dia raiso ny sekanty dia alao reo potepotendreo agny zay amin'ny agny nafiry reo agny. Voatonona ao anatin'ny resaka ny anarana mpitsara vitsivitsy. Ia zao tena miteny ianao ny olombelona sambany vola ny amboa sambany taola haiko izy amin'ny vady ny koraha mpitsara aby io haiko tsara loateo ary efa ny zavatra nampanaoviko ny moaka iestena namby saola tariakasona apehary izay. Na notanina momba io horonan-peo nainonan'ny feo anio i Razafy Mahatratra Noela nandritra ny feonana taminy ny volana Oktobra 2024. Nanotina vola be tao amin'ny tribunal ny député nananay izay satria manko enregistreko le resaka le conseiller amin'ny téléphone na face à face dia hoe efa nanotina vola tao izy député dia nanotina 100 tao dia zareo ny ao amin'ny tribunal izy manodikodina an'ilay zavatra hoe kely raha ohatra ka izay mihitsy le version hoe kely raha ohatra ka hoe le 100 io no mbola ifampizarana aminareo ohatra zany fa miteneny ianao chiffre dia izay no ampiakariko any amin'ny député. Dia sarotra be aminay hoa ny teny chiffre zany satria na ny dégâts na ny procédure rehetrarehetra nandehananay fa ny anay hoa ny zavatra tadiavinay dia tena justice zany ny tena hoe tadiavinay. Nolavy ny solombavambahoaka ny Vohibato Marindrano anefa ny voalaza ny mpanolotsaina teknikany. Zavatra mikasika an'izany kolokolo hoe 100 millions homeko ny fisarana zany dia zavatra tsy marina. Enina dia conseil technique koa ary monsieur si zavatra marina na iray ary zao zavatra zao. Tsy nanome lalana ny tsy nanome lalana monsieur an'izany aho ary tsy misy an'izany mihitsy. Fa inona ary no nahatonga amin'ny mpanolotsaina teknika nanao ny fanelanelanana. Ny ilazako an'izay zany tsy manana intérêt manokana mihitsy aho akoatrany hoe zay nomination na maha assistant technique anazy zay no hitondrako ny anjara bireko. Hatramin'ny faran'ny volana Novambra 2024 dia tsy nisy fivoarany loatra ny raharaha. Zavatra indépendant sady tsy nandositra no tsy niafina ny solombavambahoaka ny Vohibato. Ka zao reslatra tamin'ny amin'ny candidat numéro 3 hitany rehetra nandray anjara feno tamin'ny fampelezan-kevitra fifidianana filoham-pirenena tsy nisy aya. Nandeha ny resaka fa anisan'ny antony mahasarotra ny fanatanterahana ny délégation judiciaire ny fananany solombavambahoaka ilay antsoina hoe immunité parlementaire. Nanenjika ana ny fisarana dia nanao hoe mandatare signé par io mety doyen de juge signé par doyen de juge nalefa ny any dia rehefa nivaliny avy any dia hoe tsy azo samborina ny solombavambahoaka amin'ny session zay ataony andehoriny session dia mahazo alalana ty agnareo vao manambotra an'io fa izany rehetrarehetra zany zavatra tsy dia mety ataony tribunal. Akoatra ny fahatrarana ambody omby dia toy izao ny paikady fanisorana immunité parlementaire araka ny voalazany andininy 12 ao amin'ny fitsipika anatiny ny anteny miram-pirenena. Manao fangatahana an-tsoratra anisorana ny immunité parlementaire an'ilay solombavambahoaka ny ministra ny fitsarana mpitahiry ny fitomboka sepanjakana izy rery no hany afaka manao izany. Alefa ny amboromaritry ny anteny miram-pirenena ny fangatahana.
Tiniana eo anivon'ny voamiera manokana ahitana mpikambana raikitra 5 sy mpikambana mpisolo toerana 5 ny fangatahana fanisorana immunité parlementaire ny 11 amin'ny fitsipika anatin'ny antenimera pirenena no mamaritra ny fananganana ny voamiera. Manana 30 andro ny birao maharitra ny antenimera pirenena hamalina ny fangatahana. Mandiso ny fanazavana izay nomeny solombavam-bahoaka ny Vohibato ny fanamarinam-baovao natao teny anivon'ny antenimera pirenena. Toy izao ny fanazavana solombavam-bahoaka ny Sakara Razakandray Dominique izay filohan'ny voamiera mpandinika ny fangatahana fanisorana immunité parlementaire raha nantsonina an-telefônina. Hatreto aloha zany raha ny zavatra ty amiko sy ny zavatra fantatro dia mbola tsisy fangatahana tonga. Manamafy zany ny valin'ny fangataham-baovao nalefa mailaka tany amin'ny sampandrarahana seraserany antenimera pirenena. Toy izao ny ampahany amin'izany. Tsy misy zany hatreto aloha. Tsy misy accusé de réception mahakasika izany ao amin'ny service des affaires générales. Dia mahazo alalana ty ianareo vao manambotra an'io. Fa izany rehetrarehetra zany raha ny fanazavana avy eo anivon'ny ministéran'ny fitsarana dia tsy ilaina ny fangatahana fanisorana immunité parlementaire satria tranga fahatrarana ambody no anenjehana ny solombavam-bahoaka. Manamafy zany ny fanazavana toy ny pampanolalana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Fianaratsoa Rabenindray Tina araka ity lahatsoratra nivoaka tao amin'ny page Facebook 2424.mg tamin'ny 12 Jona 2022 ity. Nanomboka amin'ny volana Novambra 2022 ny ovantanana ny antota taratasy nady. Nafindra toerana ny zokiolona mpitsara mpanao famotorana tao Fianaratsoa izay niandraikitra ny raha teo aloha. Hatramin'ny taona 2024 dia mpitsara ny tanandraikitra Vonjimaika napetraka tao amin'ny toeran'ny zokiolona mpanao famotorana sy mpitsara ny 14 Novambra 2022 no natao ny lanona mpitsarana manetriketrika nametrahana tamin'ny toerany ny zokiolona mpitsara mpanao famotorana vaovao hanohy ny fanady adina. Misy ireo sokajina fandikan-dalàna tsy maintsy mandalo tsara mpanao famotorana. Azo atao ny mamoaka délégation judiciaire vaovao ho an'ny solombavam-bahoaka raha ilain'ny fanady adina hoy Razafandriamasy Farala Célestin zokiolona mpitsara mpanao famotorana vao nandray ny toerany nandritra ny resaka fony fanaovana taminy ny faran'ny volana Novambra 2022. Ohatra amin'izany ny eloka bevava izay asa zinlalàna asantefozina. Mbola manamarina ny tatitra navoakan'ny Braomalio tena miady amin'ny kolikoly na Bianco ho an'ny tao mpitsarana 2022 ity tranga tany lalazana ambony ity. Tafiditra ao anatin'ny sehatra asa-panjakana roa voalohany ahazahoana fitarainana betsaka momba ny kolikoly ny fitsarana eto Madagasikara. Tao anatin'ny 5 taona dia niakatra avo 12 eny ny isan'ny fitoroana kolikoly amin'ny asa mpitsarana. Raha tsy nisy afa-tsy 17 zany ny taona 17 dia tafakatra 700 ny taona 2022. Raha ny porofo rehetra voangona nandritra ny fanady adina dia tsy azo ahilika ny aya amin'ny fisian'ny kolikoly amin'ny endriny roa farafahakeliny ao anatin'ity raharaha lalazana ambony ity. Fanambazana volan'ny mpitsara sy ny arambona ary fampiasana fahefana mba hialana amin'ny fiatrehana fitsarana. Mitantara fiainana ny fahanginana eto Antatadratsy. Nanjavona ny ray mpianakaviana, ny sasany voafonja, ny hafa ndaosan'ny fahafatesana. Miboka anaty tebotebolalina sy fisaonana ny tokantrano ny laozan'izy ireo. Izy no Zafy, renim-pianakaviana eto Antatadratsy. Mbola ao anatin'ny fisaonana Zafy, ny fanesany fahafatesana tao amin'ny fianakaviany. Vokatry ny fahabanganana teraky ny fisamborana faobe no nahatonga izany ho izy.
isahay lak madray misy torsa amin'ny aligna de fa misiona koa agny hanamby de farany igny mahatapadalandrany ona teraka fahafatesany zay teto aminay efa valo izahay teto pray fasagna aby de nilongolongo tagny isa tapabolagna de maty lekony fasagnanay azy kosa ho aidirana misy fa lalisaby ho ny ona niditra tagny satria nifanesy be le nifanesy be ny fahafatesany febroary 2024 niverina nidina tany Tatadratsy vokotany ranomaitso nanao fanjoina ny fivoaran'ny raharaha mpanao gazetiny Malina rehefa nahazo angom-baovao fa nisy fahafatesan'olona maromaro tao an-tanàna vokatry ny fampidirana ponja vonjy-maika ireo raim-pianakaviana izay mpamerina ny ankohonana. Trano mikatona no nivatanana teto Tatadratsy. Mitsoka ny tanàna ny ankabeazan'ny olona raha vao naheno fa misy fiara tonga mitondra mpanao gazety. Niezaka nampitony sy nanelanelana sy vokotany fankalazana ambony izay nitavy-dalana anay. Tokantrano iray ihany no hanina naiky nanoka baravarana nampiatrano ary nikarakara sakafo. Tsy nisy afa-tsy raim-pianakaviana roa kosa no nanaiky ny resaka naraina sary sy feo na dia mbola feno fisalasalana no nitahotra aza. Na mahatoy izao ny tanànany hoa lefa sy tra hoe sa mety hagnatona anareo zao lefa ny tanàna dia ny fatahoran'ny tanàna satria matasa tokoa ny tanàna noho hoe akitra sy nahazo taty satria firy moa gnay teto ny maty fa na ny kely na libe dia sala na misy ona madiodio akazy dia fa roso ny kiloga milefa milaza amindrainy. Neto. Karesaka droato. Misy dia mangina maty. Falsahirana kosa rahalala. Raha tsy aivina dia izy no renin'ny toavina na ipela. Ilay tovolahy mpianatra ny Samborina noho ny fitoviany anarana ary afaka fanadinana BEPC tany Amponja. Izy tagny izany dia nampianariny raika ilay mpampianasa tato, mpampianasa namany Sazy agny io. Dia avy ety amin'izao dia hamerigna lesona amin'ny namany mpianasa ny namany tagny koa. Efa nahazo fahafahana vonjy-maika herinandro ny alohan'ny nahatongavanay tany an-toerana itoavana. Afaka manao fianarana ao amin'ny lycée Andoharanomaitso izy. Malahelo ny fianarany zanako Siba dia izy izao afaka tagny amin'izao. Dia noho ny fiafahany tagny dia mbola hanohy ny fianarany izany izy. Dia amin'ny lasinainy izy izao dia efa hiditra amin'ny fianarana izay atao. Dia iaho izany amin'izao izany aho fa agnatin'ny farasena mahitsy fa satria lany tamin'ny fikarakarako azy amin'ny sakafo ny Tagnaponja. Nanomboka nivoaka ny trano tsikelikely ny mponina Tatadratsy rehefa nahita ny zafy sy ilala renin'ny toavina nanaiky ny resaka taminay. Niverina tsikelikely tamin'loniny ny fanao andavanandro sy ny fampitokisana. Akoatra ny toavina dia efa maro ireo olona nahazo fahafahana vonjy-maika tamin'ireo nitazomina vonjy-maika tany Amponja araka ny resaky ny mponina eto Tatadratsy. Ho fanamarinam-baovao dia nangatahana fiaonana ny taliam-paritra ny fiadidinan'ny fonja faritra Matsiatra ambony. Toy izao ny fanazavany. Mahakasika ny raharainy tokoa dia misy tokoa ny efa nivoaka. Raha tena marina zany dia 900 no isan'ny olona nahiditra ponja mahakasika ny raharainy. Ny 730 amin'izay no efa nahazo fahafahana vonjy-maika ary ny 9 zany no sisa mbola ao amin'ny ponja zany miandry fitsarana azy. Tafahoana taminay teto amin'ny fonjanakazon-drano inga Razanajatovo Emmanuel, katekista avy ao Tatadratsy. Mbola anisan'ireo voatazona ny fianakaviany sy ny mpiarahana mivavaka aminy. Miaya kolikoly amin'ny fanomezana ny fahafahana vonjy-maika ity olom-piangonana ity. Samy mandeha ho azy zany le olo satria atony amin'ny maha olombelogna misy ny tsy manana dia misy ny manana dia ny manana afaka mandeha fa samby izay ny tsy manana.
Akasao zany misy kolokolo raha ohatra ka misy ny afaka amina vola dia misy ny tsy manan-katao. Misy afaka tamina vola zany tamin'ny fianakavianareo? Mety tsy afaheriny fa mety nisy. Atraizany famarinan'ny Ayayan'Andriamatoa Razanajatovo Emmanuel. Mialoha ny amalinan'izany fanontaniana izany, andeha ho fatarina aloha ny sampandrara sy ny tompon'andraikitra omeny lalana fahefana hanome ny fahafahana vonjomaika. Ny teo anivo ny fiadidina ny Fontsa, Fianaratsoa dia nilaza mazava fa tsy tandrifin'andraikitra izy ireo ny fanomezana fahafahana vonjomaika, indrindra ho an'ny voafonja izay mbola tsy voatsara. Tahaka izao ny fanazavana momba ity tranga ity. Tsy andraikitry ny fonja no manao an'izay fa ny eny amin'ny fitsarana zany no tompon'andraikitra amin'izay. Ka raha resitsika izay tranga voalaza teo zay dia efa misy 7 no nivoaka ny fonja tamin'ny alalan'ny fahafahana vonjomaika izay navoaka ny fitsarana zany. Ka ny 12 amin'io zany dia ny TPI no namoaka azy ary ny 20 kosa dia ny cour d'appel araky ny tatitra voaray tamin'ny lehibe ny fonja ny Fianaratsoa zany. Nanamafy zany ihany koa ny fanazavana nomeny toy mpampanolalana ambony eny anivo ny fitsarana ambony ao Fianaratsoa. À tout moment de la procédure dia zon'ny olona ny mangataka fahafahana vonjomaika. Fa ny fahafahana vonjomaika zany raha mbola eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany dia chambre de détention provisoire no manapaka momban'izay mpitsara telo. Dia rehefa tonga ety aminay ny dossier na koa hoe tsy afapo tamin'ny fanapahan'ny chambre de détention le olona dia efa afaka manao appel aty aminay dia mandeha amin'ny chambre d'accusation indray koa zany ny fangatahana. Tapabolana taorina fidinana ifotony miazakazaka ny fivoaran'ny raharaha. 7 mars 2022 araka ny vaovao nivoaka tao amin'ny vondrona Facebook Inaroina Fianara dia olona 7 tamin'ireo 9 mbola voatazona no nahazo fahafahana vonjomaika indray. Olona iray sisa no niandry fitsarana tany Ampontsa. Manamarina izany ny tompon'andraikitry ny fonjanakazon-drano raha natsoina telefônina. Firy izy taminareo nandalo iny? 7 zany nazo LP. Dia fitambarana zareo zany le 20 iny raha isisa tavela. Herinandro taorianan'io ny 15 mars 2022 nahazo somaiso avy amin'ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny fokotany ao anatin'ny commune Andoharanomaitso izahay nangataka fanampiana amoahana ilay olona iray sisa tavela tany Ampontsa. Rehefa nadiadiana ity loharano vaovao ity dia nilaza fa mila vola sy olo-pantatra ny fahazahoana fahafahana vonjomaika. Anisan'ny efa nanao izany ny fanazavany ny fianakaviana iray ao Antatadratsy nivarotra tanimbary mba hamoahana ireo havany miisa 7 notazomina vonjomaika tany Ampontsa. Mety mianaka zao reo nanao nandoa tely mety mianaka. 7 mianaka io ao amin'ny fokotany ranomaitso Antatadratsy. Tany banao eo. Voahaingana zay. Ary mety izay no nampatahotra n'ilay olo taminay tonga tany zany. Tsy mpitsara mivantana fa mpanelanelana hoy ny fanazavana no nandoavana ny vola ary tsy nisy ny taratasy fanamarinana. Tamin'ny raha nanao taratasy moa dia hoe taratasy io permis d'assurance. Ay, teny amin'ny cour d'appel zany le izy. Fa ny nandavany vola zany tsy fantatry raha hoe itolo mikarakara ny fondra ny vola. Ino raha misy fanelanelana. Mbola misy tokoa ve ny mpanelanelana na rabateur eo anivon'ny fitsarana. Toy izao ny valitenin'ny tony mpampanolalana ambony ao amin'ny fitsarana ambony ao Besorodra Fianaratsoa. Izany zany no zava-mitranga mbola misy eto amintsika. Fa raha ohatra kosa izy determiné mazava tsara fa hoe iranona dia tsy maintsy manokatra fanadiadiana izahay aty amin'ny fitsarana zany anenjena an'izay olona zay. Miaina anaty fahantrana sy tebotebolalina isan'andro
niponina ho an-tata-dratsy nandritra ny 2 taona. Fianakaviana maro no nilaozandray sy loam-pianakaviana mpampidibola kanefa dia mbola voatery ny varom-pananana ho vidim-panafahana ny avany. Manampitrotraka izany ny tsy fahalalana, ny fahatahorana miditra birao-panjakana. Feno ny fepetra rehetra mamparifo azy ireo eo anatrehan'ny kolikoly. Tsy tranga maningana ny taolalazana ambony hoy ny mpiarozon'olombelona ao Fianaratsoa raha nanaiky nandray anay fa saika mahakasika ny faritra Matsiatra ambony amin'ny ankapobeny. Tsy anaovana safy be matsiny io zany hoe ny mpitsara rehetra, fa misy mpitsara dia tena tonon'ny olona ny anarany hoe ianona tsy mandray raha tsy zao. Fahitako anazy koa zany somary misy elanelana be zany eo fahalalana ny lalàna eo amin'ny mpitsara sy ny mpampiasa lalàna sy ilay vahoaka tokony ho arovany lalàna. Misy elanelana be dia izay elanelana zay koa zany indraindray miteraka fanararaotana. Nandritra ny 900 sy 900 andro no nanaovana fanjoina ity fanadihadiana mahakasika ny antota taratasinady lalazana ambony ity. Ity le dossier 256 CRFI 24 ny numéro-n'izy ity. Hitanareo io aben'io fa goavana dia goavana. Araka ny tety andro ny fitsarana ao Fianaratsoa dia efa hiakatra fitsarana adieloko Bevavatsotra ao amin'ny fitsarana ambony ity raharaha ity. Ankoatran'ireo olon-tsotra anjatony izay voaroiroy dia efa nandalo fakanam-bavany teo anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana ny solombavam-bahoaka ny Vohibato teo aloha. Io tokoa moa dia misy ary atao anatin'ny dossier ary izy dia isan'ny natao famitorana ary isan'ireo voapanga hiatrika fitsarana rehefa tonga ny fotoam-pitsarana. Ny volana Novambra 2024 namoaka boky tantara an-tsary notakarina avy amin'ity fanadihadiana ity ny Transparency International Initiative Madagascar ary ampiasaina ho fanentanana ny olom-pirenena hiady amin'ny kolikoly.